vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaiko anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandetety tsy mba za rehefa nandinika ny fiainany zanak'olombelona ry havana rehefa nandinika ny fiainany zanak'olombelona rehefa tena nandinika lalina dia misy cancer daholo ny olona rehetra misy inona hoe cancer amin'ny fahafatesana sy cancer amin'ny fahaterana fakimaly anjeriny tareko amin'ny fitaratra ao dia tena oza hoe mialasa ihany zany misy fanahany fahanterana miaantitra ary tsy voatazona mihitsy tsy voatazona io lalantsika io dia mizotra ho any amin'ny fasana lalantsika io dia mizotra ho any amin'ny fahafatesana nizany izy tsy ny olona misy cancer nanono ihany tsy ny olona voany diabeta ihany tsy ny olona tratra ny areti-po ihany tsy ny olona mialaina ihany no mifaty itsika rehetrarehetra zao dia mizotra ho amin'ny lalan'ny fahafatesana marina sa tsy marina zany tsy azon'izany izy idivira zany mizotra amintsika ny olombelona rehetra izay teraka tamin'ny andron'ny ranavalina efa maty daholy sa mbola misy velona aminareo reo le teraka tamin'ny andron'ny ranavalina fahatelo iza mbola velona ao izay teraka tany amin'ny andron'ny radama efa tsisy velona intsony ninoninona bikany ninoninona endriny ninoninona tsara tarehany ninoninona fijidijidiny ninoninona voninahany efa lasa daholy ny akamaroan'ireo teraka tany amin'ny 1900 aza efa lasa ihany keo itsika zao dia efa miandro ny fotoana ialana eto ihany keo izay ny lazakeo ny olona rehetrarehetra io kay na manahoana izy na manahoana androany efa misy an'izay fanahana fahafatesana ranofo zay eo aminy ao ary tsy maintsy izotra ho amin'izany izy ny zavatra mahafinaritra fotsiny anefa ary ty ny tena tsara indrindra ny raha androany raha ho tonga ny fahafatesana ka hiala eto ianao dia tsy mijanona ho ampasana ny fiainanao tsy mijanona ho fahafatesana ny fiainany zanak'Andriamanitra ho an'ireo olona zay nanompo an'Andriamanitra dia tsy mijanona ho ampasana ny fiainany fa raha ho avy ny fotoana ialana eto ka ho faty izy Andriamanitra efa nanomana toerana tsara indrindra ho azy dia fiainana mandrakizay ny fiainana mandrakizay ary ny zavatra tiako tenenina aminao voalohany raha tonga eto ianao dia izao tsy vola fa nahazo miliara ary ianao androany ho faty ihany ianao ndray androany tsy arena tsy voninahitra fa ny zavatra mamaky an'Andriamanitra raha tonga eto ianao androany dia ny andraisanao izany famonjena izany grave ngery havana ny zavatra misy eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao ny devoly amin'izao fotoana izao dia mampiditra ho an-tsain'ny olona fa tsy misy zany mandrakizay zany devoly dia mampiditra ho anatin'ny fon'ny olona fa tsy misy zany paradisy zany tsy misy ny afobe ary pirofony tsy finoan'ny olona an'izany mbola veriko aminao ihany ny zavatra nyteneniko teto raha mahita any amin'ny Facebook reny ianao ka le hoe misy olona maty reny dia inona ny soratin'ny olona rip repose en paix zany ny soratan'ny olona any
inona moa ny toy ny olona tongavana am'izany rehefa maty ianao de mitsahatra ho ampasana fa tsisy an'izany afo be zany tsisy an'izany elo zany tsisy zany paradisy zany fa ho ampasana ao de repose en paix zany ny fijerin'ny olona tena diso zany ry havana misy ny afo be misy ny afo be zay natokana andriamanitra ho an'ny olona tsy nety ny ovafo tiako ny manamafy an'izany eto androany misy ny fahaverezana mandrakizay ho an'ny olona tsy nety mibebaka ho an'ny olona mpijangajanga ho an'ny olona mpilalao ody ratsy ho an'ny olona mpilalao fahotana de nanomana ny afo be mandrakizay andriamanitra ny maolona atsika io azavai kely aminao ny tena maolona anao de ny fanao anatinao de ninona hoe zavady fanao anatinao zara roa ny olombelona misy le rafitra ety ivelany hitatsika ity nofo fa misy ao anatitsika ao olombelona anankiray ary io ny tena maizy anao ity vatako ety ivelany ity tarehako de alaladiny olona fotsiny hoe pastera heritiny io saty zany fa ny tena maolona de le toetra atao anatiko ato lay fanahy atao anatiko ato izany ny tena maolona ny mibaiko an'ity vatana ity ny mibaiko an'ity vatana ity hoe andeha ho any isotry a ny tongotry ve no mibaiko an'ity vatako ty ho any isotry lay fanahy anatiko ao nde ho any ambanivohatra anotatiny anao a ny tongotry ve no mibaiko azy am'izany lay fanahy anaty misy olona anankiray ao ao anatytsika ao ary io ny tena mahanao anao de le fanahy ao anatinao ao ino zao fanazavako zao rehefa mandalo problema ianao na mandalo olana arabola mandalo olana arabola anontany anao a ny ekibe tongotra ao ve marary sa ny ratsatananao sa ny sofinao sa le ao anatinao marary rehefa manana olana arabola ianao le ao anatinao raha nylozany vadinao ianao ka nampirafy ny vadinao lasa nandositra izy de niala mitokantrano anontany anao a nikibonao ve marary sa ny sorokanao sa eo masonao ahitananao hoe nylozam-bady ianao sa le ao anatinao matsiaro marary le ao anaty eo le olona raha eo anaty eo no matsiaro marary io no matsiaro mangiry firy rehefa mandalo olana ianao de ao no matsiaro mangiry firy ndray andro any ho levona ny nofoko ho potika ny nofoko ao anaty fasana ho potika ny nofo any ambaniny tany fa le olona anankiray atao anatiko ato tsy ho levona mandrakizay ataovy aleloia mafy zany tsy ho levona mandrakizay le olona anankiray ao anatinao tsy ho levona mandrakizay le matsiaro mangiry firy ao anatinao io tsy ho levona io le matsiaro marary ao anatinao io tsy ho levona le matsiaro faly ao anatinao io tsy ho levona fa ho atsangan'andriamanitra io ndray andro any ataovy amainy zany ka na io olona raha eo anatinao io izay tena maolona anao io ijaly mandrakizay any amin'ny elo any amin'ny afo be any amin'ny fahaverezany ididididi sy idradradradrany ao anaty fangiry firiny be da be ny olona mieritreritra an'izany zany no mahatonga ny olona mamono tena satria mieritreritra izy fa rehefa mamono tenany izy manindro nantso ny fony manantona ny tendany de mieritreritra izy fa maty koa le olona kiray faharoa anatiny ao non ity ivelany ty no maty ary miverina ho vovoka fa le ao anatinao tsy mety maty hitsangana eo anatrehany fitsaran'andriamanitra ka ireo olona manotra miaignao anaty faratsiana na tiana na tsy tiana reo mpivavaka mpietsara velatsita reo mpivavaka ny verin-dalana de andovany fahaverezana mandrakizay zay tsy azo ny alana any amin'ny afo be any amin'ny afo be idididriany izy ary any voafatany fa i tsy mety maty izy le nofo ivelany ty no mety maty
fa le olona matsiary mangiry firy matsiary faly ao anatinao le tena maha-olona anao rehefa misy mariage ianao ny sentiment anao tsy any amin'ny tananao ny sentiment anao tsy any amin'ny tongotrao ny sentiment anao tsy any amin'ny sofinao fa ny sentiment anao ao anatinao ao anatin'le olona ray ao io no hiasika an'Andriamanitra ireo mpivavaka be tsara velatsy ireo mpiverin-dalana izay mieritreritra fa rehefa maty de ripa mijalina ao am-pasana réponse ampe diso hevitra satria dididio arobatainy devoly mandrakizay tsy hery-taona nefa na mijanona 10 minitra ao anatin'izany elo zany aza tsy zakanao nefa tsy hery-taona nijanonanao tsy 20 taona tsy 100 taona tsy 2 taona tsy 20 taona tsy 2 tapitrisa taona mandrakizay ijalinao ary ijaly mandrakizay io androa manalina te atory fa tsy mahita hitsaharana tsy mahita fomba atoriny any amin'ny elo tsy isy fandriny milolona ao anatin'ny afo mangiry firy nefa tsy mety maty zany ny dangereux aminy no manin'Andriamanitra ho an'ny devoly sy ny anjely ny afo be ary ho an'ireo mpanotra mpivavaka be tsara velatsy ireo tsy mety mivavaka tsy mety manolo tena ho an'Andriamanitra zany enery havana ny antony hanompoana ny tompo ny antony hanompoana ny tompo tsy hoe mila voly ianao te ho afaka mitotsa fotsiny ianao te ho sitany ianao de hivavaka non ny antony tena hivavahana de andovana ny fiainana mandrakizay ataovy alleloia raha resy latraponany anao ary za hivavaka ao anao androany mba tsy ho fanafahana amin'ny problème anao fotsiny no azonao eto hivavaka ao anao androany mba ho raisin'i Jesosy eny ny fiainanao ray manontolo hosoratany eo boky ny fiainana eny anaranao ka amin'ny fotoana ianao hiala eto de andova ny fiainana mandrakizay ena ianao amin'ny fotoana ianao hiala eto amin'izao tontolo zao eto de andova amin'ny fiainana mandrakizay eny za de hivavaka ao anao amin'izany fantatro fa misy olona porotry ny aretina porotry ny olana porotry ny problème sy ny zavatra razo azy eto fa mbola veriko aminao ihany fa na ho sitrana renao androany ho faty any ianao ndray androany na hivara ny trosanao androany ho faty any ianao ndray androany na azo vady arenao androany ka hiteraka de mbola faty any ianao ndray androany fa misy maharitra mandrakizay no manin'Andriamanitra anao de ny fiainana mandrakizay no manin'Andriamanitra anao ronasay tiako ianao raha tonga eto amin'ity toerana ity ka miditra amin'ny varavarana io de tsy ho tafiditra fotsiny eto amin'ity varavarana ity fiangonana ity ianao fa tena ho tafiditra amin'ny varavarany lanitra amin'ny fiainana mandrakizay ihany ianao ary zany no objectif anay goavana indrindra zany napetraky ny tompo aty-ponay lehibe indrindra raha lasiana bavy malala tsy nidiranao eto ny mahafaly anay fa nidiranao ary amin'ny fiainana mandrakizay ary ny tena lehibe indrindra halleloia raha mety aminao mitsangana anao mba hivavaka ao anao zany ny ataoko hoe lehibe noho ny vola zany ny lehibe noho ny vahaolana lehibe noho ny miliara lehibe noho ny trosanao mila vahana lehibe noho ny aretinao mila stanina ny fiainana mandrakizay tada malala ao mivavaka ho an'retolona tonga eto mivavaka tompo azavela ho diso fanantenana izy mandalo zao fiainana izao sy ny filany ho ianao fa zay manao sitrapon'Andriamanitra amin'ny maritra manakizay tompo malala ty anay mandray anay ianao za mino fa ho ambadika izao vavaka ataona eto izao vavaka ataoko zao isy olona maro ho raisinao eto androany ho raisinao ary andovan'ny fiainana mandrakizay na iza tonga eto misy marary tonga eto hivavahana ny alehana eto misy manana olana misy ny vesarany aretina ny alahelo nefa zavatra ray loha nitovizana eto niza tonga eto ndray andro any Jesosy aza fafanao amin'ny bokinao ny anaranay aza fafanao amin'ny bokinao ny anaranay engane tsy hoe ho tafiditra eto amin'ity toeram-pivavahana ity fotsiny reo olona ireo fa tena ho tafiditra amin'ny fiainana mandrakizay eo mihitsy ho avitra mino ny teninao
zay rehetra mino anao dia ho raisinao misy sarototo. Amen. Mazao place. Alleluia. Manolora tena ry havana toy izy mifanompoana an'Andriamanitra tianao Jesosy. Ndao maky tenin'Andriamanitra tsika atao amin'ny Deutéronomia. Andray tenin'Andriamanitra isika tenin'Andriamanitra fohy mialohan'ny anaovantsika vavaka délivrance androany. Vavaka lehibe ho amin'ny fiainanao. Deutéronomia toko 7:20 andininy voalohany. Faharoa dia avy eo ny andininy 5:10 ovakitsika. Toy izao mivaky ny teny. Nisy soa izay ho valo ny fanarahana an Jehova ary ny loza izay anjony miala aminy koa. Raha miaino tsara, raha miaino tsara ny feo an Jehova Andriamanitra ho ianao ka mitandry nanaraka ny didiny rehetra izay andidiko anao anio dia ho asandratsy Jehova Andriamanitra ao ambonin'ny firenena rehetra amin'ny tany ianao. Ary ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahiana rehetra izao raha miaino tsara ny feo an Jehova Andriamanitra ho ianao. Ho tahina ianao ao an-tanàna ary ho tahina ianao raha mety. Halleluia. Ary manina moa raha ovakiko toizaka ihany aloha ohatra mahafinaritra any meno azy. Ho tahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiopinao dia ny ateraky ny ombonao sy ny ateraky ny ondry amanosinao. Ho tahina ny aronao sy ny vilifanao vamofonao. Ho tahina ianao raha miditra ary ho tahina ianao raha mivoaka. Ho atolotry Jehova ho resy ao anoloanao ny fahavalonao izay mitsangana iaby aminao ka lalana iray no ivoahany anantona anao fa lalana fito kosa no antsirany iala eo anoloanao. Handidin'ny fitahino aminao ane Jehova amin'ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon'ny tananao ka hitanao izy any amin'ny tany izay omeny Jehova Andriamanitra ao. Anandratra anao firenena masina ho azy Jehova arak'izay nianianany taminao raha mitandrina ny didiny Jehova Andriamanitra ao ianao ka mandeha amin'ny lalana. Dia ho hitan'ny firenena rehetra ambonin'ny tany fa ny anaran'i Jehova no atsoina aminao dia atahotra anao. Halleluia. Eo amin'ny andininy 5:10. Fa raha tsy miaino ny feo an Jehova Andriamanitra kosa ianao ka tsy mitandry nanaraka ny didiny rehetra sy ny lalàna izay andidiko anao anio dia ho tonga aminao sy atratranao izao fanozonana rehetra izao. Ho zonony ianao an-tanàna ary ho zonony ianao any an-trano. Alleluia. Azo atao tsara raha lasiana bavy ny manova ny toy any tantaram-piainanao. Azo atao tsara ny manova ny aretinao androany. Azo atao tsara ny manova ny problème arabola eo amin'ny fiainanao io. Ary androany zay vavaka ao anao fa tsy maintsy miova ny situation rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao androany. Ny circonstance rehetra manodidina anao tsy maintsy miova zany androany. Misy anabavy zay ny resaka tamiko. Vao tsy amporovolana teo eo izy zay nanantona. Tena tao anatina problème mavesatra ho anabavy eo. Mikatso ny asany. Mikatso ny fiainany. Zady nefa mahalala tsara fa io anabavy io dia tena hitako fa mangeta entan'Andriamanitra. Tena manompo an'Andriamanitra. Ary zaby mahita fa tsy ho azo ny devolo sakana zady ny fiainany. Halleluia. Ny vavaka ho azy ary zao ny teneniko azy somary nangataka vola kely mihitsy ary izy moa tao amiko tao nisy fotoana tena tsisy nininona mihitsy a pasteur dia somary nisy fotoana nanome kely azy arak'izay mba vitako. Taorina ny vavaka dia nitsodrano azy nijoro vavolombelona tamiko izy tamin'ny tapabolana zay sa tamin'ny herinandro ambony nanatona tapabolana ngamba tao anatin'le hoe le fandoavantsika vidina tany iny asa tamin'ny tapabolana saovina iny vidina tany sisisiny tonga tao amiko tao izy nitondra valopy
lehibe zingeza be reny ataovy aleloia ny antsoa izy zomariva dia niteny tamike paster misokatra daolodaholo ny lalana ary mahazo marchena centaine de millions am'izao fotoana izao pasteur misokatra ny lalana anaty savidina tany eo aminao ao izy raha pitso maraina mantsy ny sabotsy tamin'ny tapabolana iny fa netiny avy any tokoa le valopy tsy le valopy tsotsotra kely todiny fa le valopy beige ary tsy le beige kely fa le beige ngeza be reny ataovy aleloia tapaky reny ary somary matevitevina ihany naterin'le anabafy tao amiko tao ao anatin'le fotoana ilana vola mihitsy zay no mahatonga ana milaza aminao fa hitoejava misy iainanao androany io possible miova io androany ty androany io tsangany zavatra mampitomany anao io mampanaitaina anao io ain'Andriamanitra ny manovan'io androany ty androany halleloia mampahery anareo mpino ah melohany dirako raha voasambany ianao tonga eto anatrika nyty délivrance lehibe ty ah na ato amin'ny salle voavoato na ty ambany rena na ambony rena na any amin'ny salle lafany ah misy anao rehefa avy eo ahivavaka ho anareo zay mila délivrance rehetra fa hitodika aho amintsika mpanompon'Andriamanitra sy ny pino rehetrarehetra zay tonga eto ho anao pino zay tonga eto za androany tsy hivavaka ho anao fa raha efa ely ianao nivavaka teto efa ampy zay délivrance fa za kosa hitsodrano anao androany ho tonga loha rano-pitahina ianao ao anatin'ny vavaka zay tokony ho tonga source de bénédiction ianao une source de bénédiction ianao halleluia izy mivavaka mila izany ho tonga loha rano-pitahina ianao avy aminao no hitahina ny manodidina rehetra halleluia tsy anao délivrance anao ah satria fantatra fa tsy délivrance tsony ny ilainao raha efa ely ianao nivavaka teto mety tsy haiko na ray volana roa volana heritaona tsy fantatro zay natongavanao teto fa ny asain'Andriamanitra ho ataoko anao androany de tsotra ihany tsy ho afahana ianao fa ho tonga loharano amin'ny fianakaviana sy manodidina anao ianao amen maniry an'izany ve ianao azo atao tsara ny mahatonga an'izany zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ao amin'ny Genesis toko 12 tiako raisinao zany tenin'Andriamanitra zany miala amin'ny taninao Genesis toko 12:1 miala amin'ny taninao sy ny tranony rainao ary ny tranony havanao mandehana any amin'ny tany zay asehoko anao fa hatonga anao firenena lehibe aho ary hitahanao tokoa ary amin'ny anaranao no hitahina ny firenena rehetrarehetra amboniny tany amin'ny alalanao izy no hitahina nina hoe mbola saika mpanangatanana ihany ah izy maniry ho tonga loha rano-pitahina ho an'ny olona manodidina azy halleloia satria ohatra na izany za pasteur Hertina dia mitovy aminao ihany ataloha olona pokaty olona tsisy nininina olona tsisy azona tena iny fa ny mahafinaritra amin'izao fotoana izao na dia mbola tsy tonga hatrany aparany tany azy mba efa taon'Andriamanitra ho loharano mba hitahina ny fiainanao ihany hitahina ny tokantranonao any hitahina fianakaviana maro ataovy aleloia Andriamanitra manamarina ny teniny raha lasy anabavy raha ity natao tamin'ny Abrahama zany dia vitany natao tamiko ary raha vitany natao amin'ny tany Abrahama sy tamiko zany dia azo no tanterahana eo fiainanao ihany koa zany ho tonga loharano-pitahina ianao amen ho loharano hitahina ny havanao hitahina ny fianakavianao hitahina ny manodidina anao hitahina ny Madagasikara avy aminao hoy Andriamanitra mantsainy Abrahama no hitahina ny firenena rehetra amboniny tany i Abrahama dia loharano-pitahina zao anefany tsy tongatonga ho azy zany ny natonga ny Abrahama ho loharano-pitahina tsy fanirina fotsiny fa nisy fanapahan-kevitra
nisidina hoe azafady nisy toetra vitsivitsy tiako ampianarina anareo aloha tonga eto ho adinareo mpino zay tonga eto misy toetra vitsivitsy ray roa telo efatra dimy enina misy toetra anakenina zay hitako nataony Abrahama hita amin'ny zavatra natao tamin'ny fiainan'ny Abrahama tiako raisinao androany amen. Voalohany dia i Abrahama nozahana toetra tao anatiny tsy misy nozahana toetra taiza hoe tao anatiny tsy misy nampianatra tao anatiny tapabolana makasika ny atao hoe brisement makasika ny atao hoe famola volan'Andriamanitra hoe raha te ho tahin'Andriamanitra ianao dia tahaka ny vilany tanimanga eo anoloan'ny mpanefy azy vola volain'Andriamanitra amin'izay tiany anaovana azy ary ho famola volan'Andriamanitra tsy zavatra mora misy fotoana andraisana maro tontolona amin'ny fanoto vola volaina zany ny zavatra mitranga i Abrahama dia tao anatiny 520 taona hoy Andriamanitra mantsy azy avy aminao no hitahinany firenena rehetra ambony tany avy amin'ny taranakao i Abrahama dia tsy niteraka raha tsy 520 taona tao aorianany tenenan'Andriamanitra taminy firy taona tao aorianany tenenan'Andriamanitra fa ome zanaka izy hoe 25 ans 520 taona après antenenan'Andriamanitra hoe azo zanaka ianao ho tonga fitahinany taranakao avy amin'ny taranakao no hitahina firenena rehetra 520 taona i Abrahama no vola volaina no mbrisena no namboarina ary tsy mora nanamboarana ny Abrahama ho toy any fampianarako teto tamin'ny tapabolana mampianatra anareo mpino any rehefa niteny Andriamanitra tamin'ny Abrahama manao hoe i Abrahama ho ataoko tonga firenena lehibe ianao hitonga fitahina tokoa ianao eo amin'ny Genesis 12 Andriamanitra no niteny an'izay hoe ho tonga fitahina tokoa ianao eo amin'ny 17 ary hita zay manisy soanao ary anozina zay manozina anao ary aminao no hitahinany firenena rehetra ambonin'ny tany alleluia nefa eo amin'ny 10 dia zao nivaka ny teny ary nisy mosary tao amin'ny tany ahoana hoe ary Abrahama dia nidina tany Egypta ivahiny any fa mafy ny mosary tao amin'ny tany jerenareo fampanantenana nomen'Andriamanitra ho tonga fitahina ianao ry Abrahama anakareny ianao anana zavatra rehetra ianao amin'ny alalanao no hitahina ny firenena rehetra ambonin'ny tany ho lasa olona goavana ianao inona nefa ny zavatra nitranga eo amin'ny 10 vakitsika teo eo antanenareo navokatra ve ny tany zina ve ny tany Andriamanitra nampanantena azy fa ho tahina ianao miala eto fotsiny ianao miala eto amin'ny havanao fa rehefa miala eto ianao dia ho tahina ianao anakareny ianao anakohanina ianao zany ve zavatra nitranga teo inona no nitranga mosary no nitranga zany ny famola volana voalohany nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama nampanantenan'Andriamanitra fitahina izy nampanantenan'Andriamanitra fahagagana izy nefa ny sedra voalohany tsy fisina inona hoe fa izao no nafinaritra ny Abrahama na dia teo aza ny tsy fisina na dia teo aza ny mosary nafinaritra tamin'ny Abrahama dia zao nijoro matoko teo anaten'Andriamanitra mandrakariva izy no tazomy mandrakariva ny tenin'Andriamanitra ataovy alleluia misy fotoana raha lasenabavy zay le atao hoe fisedrana zany ny atao hoe famola volana Andriamanitra nampanantenanao ameanao an'ity valim-bavaka ity anomeanao an'ity hitahanao amin'ity ao ambadika iny anefany ohatrany tsy fisina indray no mitranga zany rehefa mola vola olona goavan'Andriamanitra
amola vola olona ho tahina Andriamanitra, amola vola loha ranom-pitahina Andriamanitra, dia misy fotoana tsy tonga dia le fitahina nomeny anao sedrainy ao anatiny tsy misy aza aloha ianao. Ianao mampana Andriamanitra, mampana tena ho tahina ianao, ho lasa lavitra ianao, fa ny sedra voalohany ho tanteran'Andriamanitra ny teniny, satria tanteraka ihany tokoa fa tamin'ny alalan'ny Abrahama no nivoahan'i Jesosy. Jesosy dia taranaky Abrahama, ary raha tsy nisy an' Jesosy voavonjy zao tontolo zao sa tsy voavonjy. Tamin'ny alalan'ny Abrahama tanteraka ny tenin'Andriamanitra, fa mialohany natanterahany dia nosedrainy atao anatiny tsy misy izy. Izany ny atao hoe brisement voalohany sedrainy Abrahama. Misy fotoana ianao mampanantenanao Andriamanitra, nefa ny mahavariny tsy tonga araka le fampanantenan'Andriamanitra. Izy mahatsapa an'izany amin'izao fotoana izao, ohatra ny tena mandalo mosary kely ianao indraindray, atsangano ny tanany izay mandalo mosary ienonao mihitsy, ohatra ny tena misy ady mamay, androany anokatra lalanao anao Andriamanitra, hoy hoe anokatra lalanao anao Andriamanitra, satria na dia nisy mosary azy teo amin'ny tanin'ny Abrahama anontany anao a maty izy sa tsy maty, maty izy sa tsy maty. Midika an'izay na dia nisy mosary azy atao Andriamanitra namelona azy ihany, Andriamanitra nikarakara azy ihany. Noho izany na mandalo mosary azy ianao, mbola hikarakaranao Andriamanitra, hoy hoe mbola hikarakaranao Andriamanitra. Tenenao izay ny eo anilanao, na dia mandalo mosary mafy ary ianao dia mbola hikarakaranao Andriamanitra. Amen sa tsy amen? Zay ny teboka voalohany rehefa nataon'Andriamanitra ho fitahina i Abrahama, dia novolavolain'Andriamanitra tao anatiny tsy misy izy. Teboka ray faharoa, Genesis 3:12. Ny olona anankiray rehefa teo tonga loha ranom-pitahina dia mahay mandefitra. Soraty teo anatin'ny kahianao zay teboka faharoa zay, mahay mandefitra eo anoloan'ny hafa. Mahay maninona hoe Genesis 3:12, andininy fafito, andininy fadimy. Ary Lota ihany koa zana-dralany Abrahama i Lota, izay niarana dia tamin'ny Abrahama dia mba nanana ondry sy omby sy lay, ary tsy omby azy roalahy intsony ny tany iraisamoniny, fa efa be dia be ny fananany ka tsy nahazo ny iray monina intsony izy roalahy. Dia niady ny mpiandrombony Abrahama sy ny mpiandrombony Lota, ary ny Kananita sy ny Perezita ny tompo tany tao Kanana fa izay. Ary hoy Abrahama tamin'ny Lota, aoka re mba tsisy ady eo amintsika roalahy, na mpiandromboko sy ny mpiandrombonao, fa mpiralahy isika. Moa tsy eo anoloanao va ny tany rehetra, masina ianao, aoka hisaraka amiko ianao. Raha hianavaratra ianao dia hianatsimo any, fa raha hianatsimo kosa ianao dia hianavaratra. Ary Lota nanompon'ny masony ka nitazana ny tany rehetra teny amoron'ny Jordanina atsanakaiky ny Zoara, fa azon-drano avokoa izy rehetra talohany nandravan'i Jehovah ny Sodoma sy Gomora zany, tahaka ny sahan'i Jehovah sy ny tany Egypta. Dia nofidiny Lota ho azy ny tany rehetra amoron'ny Jordanina, ka nifindra ny atsinanana izy, ka dia nisaraka izy roalahy. Halleloja. Jererinareo ny toetra ny Abrahama. Io a tsy tongatonga ho azy le hoe ho tonga loha ranom-pitahina ianao, fa misy toetra tsy maintsy anananao aloha, misy toetra tsy maintsy anananao aloha va ho tonga fitahina ianao ary vohitahanao Andriamanitra. Fandefierana inona hoe rehefa samy nanan-karena i Abrahama sy i Lota zana-dralahany, dia ny fangaro ny ombony sy ny ondriny be dia be, dia ny fangaro dia niady ny mpiandrombon'izy roalahy, niady. Dia rehefa ela mo ozy izy ny fitenenantsika hoe ny ela maharay roa, ny avatina tsy iraisamonina. Rehefa ela ny kiambana tao raikitra niady, i Abrahama no nitsangana. I Abrahama nefa ny tompony vision, i Abrahama ny tompo tanàna, i Abrahama no nitenenan'Andriamanitra hoe andany ianao miainga, fa izana-dralany nanaraka azy fotsiny Lota nanaraka azy. Izao anefa ny toetra ny Abrahama, rehefa tsy ombony tany iraisan'ny monina, tsy ombony tany iraisan'izy ny rahalahy monina, dia i Abrahama ny nandefitra. Ozy izy matsy any Lota,
tsy omby atsika amin'ny rahalatsony ny tany ozy izy ka mifidiany ianao raha iana varatra ianao za ianatsimo raha ianatsimo ianao za iana varatra lasy lota ny tazatazatra de nijereny ny toerana rehetrarehetra de ozy izy jereny le toerana azony rano tsara tafiditry ny rano tsara azo anaovana tamimbary tsara azo karakarana tsara de ozy izy matsy any Abrahama raha izany no izy raha taontaon ozy izy a aleo ary ny mba azon-drano iny daholo ny tanyko ary aleo ary iny mba iny ny anjarako le tsara be daholo na lainy ny lalàna ny fizarana rehefa mizara zavatra tamin'izay mbola kely de mizara mofo dopainy de zao misy mofo dopaina ankiray koa zaraina roa de zay mizara tsy maninona tsy misafidy tsy zay fanaovana azy taloha fa tsy zany ny any Abrahama sy Lota fa i Lota sady ny zara no ny safidy nanaiky Abrahama sady tsy nanaiky eny arozy izy sady ny zara ianao no safidy inony ianao alefaso araka ny toetrany olona anankiray ho tahian'Andriamanitra ary ho lasa fitahiana ho an'ny fianakaviany ho lasa fitahiana ho amin'ny manodidina dikan'le hoe ho lasa fitahiana ianao lasa loharano anao de zao ianao ny voatalavitra noho ny manodidina anao ianao ny manan-karena lavitra noho ny manodidina anao ianao fiany fahasoavana noho ny manodidina anao ndraindray manko tsy azonareo zany hoe loharano zany ndraindray izy tsy azonareo matoy ianao zay ny loharano de ianao no mizara ny manodidina anao rehetrarehetra dika am'izay ao aminao fa misy fahafenona ao aminao fa misy fahasoavana ny olona anankiray ho loharano-pitahiny de tsy maintsy manana ny toetra ny Abrahama manana fandeferana manana inona hoe azavady manana inona hoe azavady mahazo tombontsoa manokana daholo ny olona fetsifetsy daholo ny olona manararoatra daholo ny olona fa izy milamina eny any mandefitra moramora eny any izy satria ao anatin'ny olona io tsy zavatra ivelany fa zavatra ao anatiny ary zavatra ao anaty tsy mety ho ritra mandrakizay 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 zany tompoko ny loharano-pitahiana mahay mandefitra ozy mivoalaza am-baiboly afaka mandefitra ianao na de tsy amin'ny tsirariny ary na de amin'inona raha hoe afaka mandefitra i Abrahama ny nanana ny rariny rano marina ny Abrahama daholo ny tany rehetra zay ny tena marina le zalary zana-jalany io tsy manana anjara nanaraka azy fotsiny nefa ny nafinaritra i Abrahama ndray ny nandefitra fidio arozy izy tany alehanao de ny fidy le ranamana de tonga de nalaina nandefitra Abrahama tsy maintsy anananao zany toetra zany rahalahy ranabavy raha tianao no tonga fitahiana ho an'ny havanao ho tonga fitahiana ho an'ny manodidina anao raha tianao no ho tahina mihoatra noho ny olona rehetra raha tiana no inona hoe ho tahina mihoatra n'inona hoe de tsy maintsy manana fandeferana ny toetra ny olona ho lasa lavitra de manana fandeferana ary ny olona ho lasa lavitra de tazana amin'ny toetrany hita eo amin'ny toetrany halleloia marina nge zany lazaiko anao zany zay eto vao tena mandinika an'izany tantara zany za somary matsapa kely an'izay ihany eo amin'ny fiainako mandefindefitra kely eny ihany taovy halleloia mafy zahady ary ny olona de zao ny zavatra mahafinaritra za tsy taitsy ny olona manodidina andray ny tsy manaiky ohatra aby mandefitra loatra ny ianao zany paster ianao rehefa mandefitra ho tonga loharano-pitahiana sy loharam-pahasoavana fa tsy toetra ny olona ny titeny ny olona titeny zany tsy azon'Andriamanitra tahina miopapany zany ny olona titeny de mandray fitahiny fa zara raha mihinana zara raha mahazo fa ny olona omen'Andriamanitra grolo ary tonga fitahina ho an'ny havany sy ny fianakaviany de olona miala fitiavatena manana fandeferana manana fandeferana manana inona hoe
alleloia. za tsy manana tomobile fa tsy anankiroa, ny anankiray ny madamako tomobile rava 4 kely maintimainty zay, de ny aly rekistolina fotsifotsy iny netiko. iny rekistolina fotsifotsy iny sady matanjaka no velona tsara, ny mandeha lavitra. le an'le madamako le rava 4 ndray rehefa mafana motera de vonona de tsy velona tsony fa tsy maintsy atosika. misy fotoana manosika an'iny eny an-dalana alleloia. misy pastera tsy nanana tomobile ato amintsika ato, tsy manana tomobile, ohatrany tsy mety amin'ny saiko hoe za nanana anankiroa, izy tsy manana, de nomeko azy ny anankiray oentiny any ataovy. alleloia. entin'ny pastera Frédéric any, alleloia. ary le momeko azy tsy le anankiray kely le atosika eny an-dalana fa le rekistone sady matanjaka ny tsara ataovy. alleloia. za mino findray andro any omen'Andriamanitra anisan'ny faran'izay tsara ary tena mety, fa za fotsiny mahatsapa hoe mila tsy mijery ny tenako afa mijery ny hafa. ny fandeferana de tsy mijery ny tenanao fa mijery ny hafa. ny olona hotahin'Andriamanitra kely le tomobile entina eo le rava 4 kely eo kely rehefa mandeha zay menakavy de misy olona tsany amin'ny malina, fa ny overiko fa tsy problème zany androany, satria ny fiainako tsy hijanona amin'io, ny fiainako ho apakarin'Andriamanitra ho any amin'ny faratapony. fa ny olona rehefa tonga loharano tompoko tsy maintsy mandefitra, tsy maintsy mainjery ny hafa. zany le atao brisement, miala amin'ny tenanao ianao, miala amin'ny fitiavan-tena ianao, egoisme, de mila ianao mijery ny hafa. i Abrahama de nanana an'izany toetra izany. rehefa sakaraikitra ny romborombo amin'izy mianaka de ny safidy izy hoe alao ianao ry lota no mifidy, alao ianao no mizara ary ianao ihany no mifidy. de i lota sady ny zara no mifidy, i Abrahama nandefitra. zao anefany ny fiainan'ny Abrahama tsy nijanona amin'izany. ny loharano anankiray na de misy maka rano ary androany ka mandritra de mbola mamoaka rano ihany izy, de mbola mamoaka rano ihany izy, satria ny anarany de loharano. tsy mitovy ny rano amin'ny bidon sy ny loharano. ahoana hoe tsy mitovy ny rano amin'ny barika sy ny loharano, satria ny rano amin'ny barika de mety ho ritra sy mety ho lany, fa ny loharano na kely fandeha azy tsy ho ritra mandrakizay 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 zany. ilaina ny fandeferana, teneny eo ny ilanao, ilaina ny fandeferana. fatelo mamonjy ny hafa. Genesis 4:12, Genesis 4:12, andininy 4:12. tsy vitanao zany toetra zany raha tsy mifanan'Andriamanitra ny ao anatinao. amen sa tsy amen? tsy vitanao zany raha mbola mahainao anao, raha personnalité anao de tsy maintsy ny fitiavan-tenanao ihany. za sy ny vady aman-janako ihany aloha, za sy ny akonako, za sy ny fianakaviako. tsy vitanao zany raha tsy efa brisé total lenao. Genesis 4:12 andininy 4:12. hoy izy de napody ny fananana rehetra izy, ary lota ralahany sy ny fananany de napodiny koa mba amin'ny vehivavy sy ny vahoaka. ary ny voaka ny mpanjakany Sodoma hitsenany Abrahama teo andohasa savy lohasahan'ny mpanjaka zany. rehefa niverina izy avy nandresany Kedolaomer sy ireo mpanjaka nomba azy. ary Melkisedeka mpanjakany Salema nivoaka hitondra mofo sy divay, ary izy de mpisoron'Andriamanitra avy indrindra. amen. ndray andro de nisy nanafika ny tanàna Sodoma. nisy nanina hoe nisy nanafika ny tanàna Sodoma, de lasa babo tany daholo ny olona rehetra, lasa babo tany hatramin'ny Lota zanajalahany Abrahama, lasa babo ny olona tany.
rehefa rehan'ny Abrahama fa voatafika ny tanàna Sodoma, rehefa rehan'ny Abrahama zany dia tsy nijanona tamin'izao fotsiny izy eka atao hoana moa fa dia alao entina mambavaka, alao izy ihany. Non, lasy Abrahama nanafika. Ozy Abrahama hoe tsy maintsy hanampy an'ireny olona ireny aho, tsy maintsy hamonjy an'ireny olona lasa babo reny aho, tsy maintsy hitadiny moyen rehetrarehetra aho hanafaka io tanàna Sodoma io, any ampelantanan'ireo olona nambabo azy, lasa anko lotazana-dralahatra. Raha fisainana maha-olombelona lazaiko anareo, fisainana mahina hoe ny tao anatin'ny Abrahama dia ozy izy Abrahama, satria ilota nefa nifidy an'ilay toerana ry, dia tsy maintsy izao ny tenin'ny Abrahama manao hoe te hanao aminy eo. Zanika zany rehefa ty tena ka te hifidiny ihany ka alao any, alao mihitsy aloha fa ihany. Zany ve nataony Abrahama? Lasy Abrahama namonjy azy. Alleluia. Lasy Abrahama namonjy azy. Dia nitafihan'ny Abrahama ireo olona ireo, dia votsitra daholo le olona babo, dia naverin'ny Abrahama any amin'ny tanànany. Amen. Zany ny toe-pon'ny olona ho tonga loharano. Mbola veriko aminao ihany, mahay manampy ny hafa. Tenenao zay ny eo nilanao, mahay manampy ny hafa hoe ahoana hoe azafady? Zany ny toe-poko. Tsy hoe mahita ny hafa voadony ianao dia mandatsa azy na maneso azy, tsy hoe mahita ny hafa vo ianao dia mandatsa azy, te hanao aminy eo ka zany ka mbola aiza aloha mihitsy izy aloha any. Non, ny toe-pony Abrahama dia zao, ahoana ny fomba amonjena azy. Ripiny malala, izy piny be da be ho atsangan'Andriamanitra eto androany, ho tonga fitahina ho an'ny fianakaviana sy ny firenena. Isy olona ho atsangan'Andriamanitra, izy maniry ho atsangan'Andriamanitra ho amin'izany toerana izany. Tsy maintsy sy mandeha amin'ny toe-pony Abrahama ianao, manampy ny hafa, manampy ny havanao. Mety mbola tsy mivavaka ny havanao. Za dia lazaiko anareo, manana fianakaviana mbola tsy mivavaka. Za tsy miteny hoe manampy azy be da be fa asehoko azy fampanopin'Andriamanitra. Na dia mba vary ray kilao ary omeko azy, na dia mba vary roa kilao azy omeko azy, ataovy alleloia azy. Raha misy 25 000 azy komena azy dia miteny azy hoe tongava mivavaka. Amen ve? Tsy maintsy tsy mamonjy ny hafa ianao, manana toe-po, manana toe-po mamonjy ny hafa. Rahalahy, mahita tomobile maty ianao eny amin'ny arabe, misy olona manosika, ndray andro zay mivady andeha hamonjy asa monjy mariasa inona ay fitokanana fiangonana taty sabotsy tamin'ny tapabolana iny sa tamin'ny herin'ny androany, maty tao anaty embouteillage le tomobile naleny teneniko teo, dia tsy maintsy atao inona miantso an'le zalahy ery amin'ny sisiny, io amba tsekela jerijereny fotsy dia mbo any an-tsaiko any, raha mba fatatsy le ranga iny manko hoe izy ty olona mila fanampiany ty, dia fatany fa hitondra fitahina ho azy ny fanosehana ny tomobile. Alleloia. Misy olona tena miavinavina, misy olona tena miavinavina. Ndray andro zay ho any Moramanga, ho any Moramanga, dia nandoa daholo le tsy nandoa daholo fa nisy zanako anankiray nandoa tao anaty tomobile, dia nandoto an'ilay ankizy rehetra tao anaty tomobile le zaza nandoa io, dia nijanona teo amorona arabe zay, dia amorona arabe amorona tanàna, dia avy ady nisy vehivavy mitondra rano amin'sio avy naka rano avy any Andohasana izy, mba omeo rano ray zinga aho mba hanasako an'ity zanako reto. Za raha avy arembany ry naka rano ozy iziko, sady ny avinavona rano ray zinga tsy nomena. Dia nivoaka le olona tao tanàna nahita anay, azafady ramose mitady rano ka ianao, enao mitady rano ray zinga, alao kako izy fa manahirana koa le olona sasany. Nivoaka izy avy any mitondra rano ray zinga, fa tonga dia namoako vola mihitsy.
faravakely ny mavita ny lokany atoandro iny rano ray zingy iny namoako vola tao de nahavariana le raha matoa anakiray mitondra an'le sio le siny anakiray iny a mbola tsy lasa lavitra fa mijery anay sady oatra mangaringarika hoe ohatra ny teny hoe mpanakarena mandotsy ohatran'izany fijerina ohatrany hoe mpanakarena mando te andoha ony zanako toko ena ohatran'izay sady mitodika any fa nataoko hita amin'ny masony te mihitsy nanomezako an'le vola alleloia hitako nangay ah ny orakoraka dolo le ry olona tery tanàna sady faly nazo an'le vola le raha matoa anakiray doza mantsy azy tsy ny ranonao ray vera ity raha izingy ity no mividiko fa nytoeponao nytoeponao ataovy alleloia mafy zany nytoeponao manampy ny afy nytoepo maninona hoe zavady ianao raha tahina ary nambola tsy voataza vonina anampy ny hafa avy anao mora ny eny manao amainina zany mora ny eny manao azany amain fa tena zany tokoa ve tsy manana afa-tsy roa arivo ianao nefa mbola misy olona mba mangataka aminao misy olona tsy mihinam-bary azonao zaraina roa ve ny roa arivo tanao fa ny enany amainina ak zatra ena fafantako hoe sarotra ny eo azany fa ny olona hotahin'andriamanitra grolo zany na tsy manana ary de mitady fomba hanampiana ny hafa foana mitady fomba hanampiana ny hafa foana indrindrandrindra mipiara mivavaka aminy ataovy amaininy zany za raha lasa anabavy raha mbola misy fomba azoko hanampiana ny olona manao ah gaga ny sekreterako teo tyo atso ty olona ty misy olona maty any farafangana any zanak'olona maty de niantso ato teo le olona any ambanivoatra farafangana any lany ny artelmoneako tsy misy na dimanjato ary lany ny créditako nefa za président international avao ny oloko tsisy de ozy izy le secrétaire teo tsy possible ty ry dada ohatrany tsisy crédit a tena tsy crédit any lany amin'io fa tsy aby ny artelmoneo a de andana mitady vola kely alefa am'le olona any zary raha mbola misy azoko atao de manao a misy pasteur ana zay niantso ahatra amin'ny fakimaly any anosy Belleville aty izy mitondra fiangonana ataony dada mo tsy mihinan-kaniny zay ataony dada ozy izy tsy voalohany io fa traminao nefa izy pasteur raha heritina taranaka avy any akazon-dandry sy avy any fianaratsoa de tsy maintsy zao valy teniko any amin'ny pasteur anareo raha lahy maka maninona ianao tsy any amin'ny pasteur anareo maka fa maninona ny aty amiko fa tsy pasteur heritina avy any akazon-dandry na avy any fianaratsoa fa ilay zanak'Andriamanitra naterak'Andriamanitra indray ataovy alleloia tsy nanana fa nitady nanampiana azy a satria tsy voatery ny vaony oloko no ampiko afaka manampy ny hafa teneniny eo anilanao afaka manampy ny hafa ianao zany ny toepony Abrahama tompoko rehefa babo ny tanàna Sodoma lasa tany ny zanajalahany mitady ny fomba izy hanampiana andreo antaniny eo anilanao vita ny sevesanao ripiny malala tonga eto ianao tsy natsonanao aleloia sy amainina fotsiny tonga eto ianao tsy hirahiretsika hitsakitsao satana hitsakitsao hitsakitsao ambany tsy zany tonga eto ianao ozy le tenin'Andriamanitra vakitsika tao amin'ny Deutéronome fahavalo amby roapolo teo raha miaino ny feo an' Jehovandriamanitra ao anao ka makato azy manina ozy raha manina raha miaino averanao zay raha miainony sy de ho tonga aminao sy ho azonao zao fitahina rehetrarehetra miaino anao aloha de makato ataovy alleloia fa tsy hoe miaino anao de mihirahira eto ianao afaka migata lasa olom-baova non tsy zany makato
miainy de maninona hitaratra anao Andriamanitra 5 taona i Abrahama melohan'ny hiterahana zanany anankiray tena hitahin'Andriamanitra azy amin'ny fagakana dia nivolavolain'Andriamanitra tamin'izany tsy maintsy manampy ny hafa ianao tsy maintsy maninona hoe azavady izy izy mba hotapa-kevitra anao an'izay na sarotra azy tavy aleloia mafy zany ho antsika vahoaka Antananarivo sy ny manodidina délivrance et équilibre délivrance et équilibre vavaka lehibe sy falafahana arahana impact goavana eo amin'ny fiainanao nisy sabotsy ho avy izao fa 13 ny volana novambra ny sabotsy 13 ny volana novambra ary ny sabotsy mandritra ny volana desambra iray manontolo samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso dia tsy amin'ny Mont Goûter André Fanambojanahary anaovantsika vavaka matanjaka de matanjaka délivrance anapahana ireo ozona avy any amin'ny razambe ozona vokatry ny fanompontsampy ozona avy amin'ny famosaviana ozona avy amina fahotana na inona karazana ozona mamatotra amin'ny fiainanao toy ny aretina cancer AVC ireo karazana fahantrana blocage ireo karazana tsy fahombiazana izay fantatrao fa tena endrika ozona délivrance équilibre fotoana anafahana anao andraisantsika tenin'Andriamanitra fampianarana vavaka matanjaka iarahanao amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala pasteur Tovina Rivotra Marivony ary ireo mpiara-miasa marobe eto amin'ny trano fivavahana vaoni tadidio ary nisy sabotsy ho avy izao fa 13 ny volana novambra ny sabotsy 13 ny volana novambra ary ny sabotsy mandritra ny volana desambra iray manontolo samy amin'ny 7 ora maraina tsy diso dia tsy amin'ny Mont Goûter André Fanambojanahary ho hitanao ny impact ny fivavahana sy ny herin'ny délivrance eo aminao sy ny ankonanao délivrance et équilibre ny tompo hitahanao ary anafaka anao tianao Jesosy